fa milaza aminao fa irova ao Tananarivo hitanao io dia ho may, ary asana mbola velany izy na tsy, asana nahita ny rova tokoa izy na tsy. Toy izao ny rovan'Ambohitra Atrimo, may kina ny afo tanteraka, mampalahelo ilay firenena, tena hoe mampalahelo tanteraka. Ekeko fa tsy fantatra hoe inona ny nahatongavan'ilay afo fa za aloha tsy mino hoe tsy misy olona ao ambadikin'ireo. Zay le gasy zay, toe-tsain'le gasy tena hoe mirefarefa amin'ny tany. Noho ny fitiavan-tena de ny vakoka ny vahoaka malagasy no potehana. Mampalahelo e, mampalahelo, mbola tsy miova foana ilay toe-tsaina. Ity tantara anankiray ity izay tao anatin'ny resaka nataon'ny Nenilavatra tamin'ny olona iray, satria izy dia mandray olona isan'andro izay mihaona aminy ary miresaka aminy. Mariako kely fa raha mandray olona ary izy dia misy olona anankiray eo akaikiny eo mahare ny resaka rehetra izay ataony. Izany hoe misy le témoin oculaire mahare ny zavatra rehetra lazainy. Miditra amin'ilay tantara, indray mandeha dia nisy tovolahy izay nihaona tamin'ny Nenilavatra, ary izy io dia naniry niakatra any Antananarivo hijery izany hoe rovana Antananarivo. Zay mba fandriana hoe ahita izany anaty rova izany, izany rovana Antananarivo izany, ary tendresahany tamin'ny Nenilavatra izany. Rehefa tonga ilay 9 septambra dia tamin'izay fotoana izay dia naveriny nga Rakotoarimanga Zaosa izay lehibe ny fiangonana tao amin'ny FJKM Nosivavaka, naveriny ho tantaraina izany hoe nisy tovolahy nihaona tamin'ny Nenilavatra izay naniry niakatra aty Antananarivo hijery ny rova. Ary tena nagaga dia izao, ny valiteny no tenen'ny Nenilavatra taminy dia izao: ho any Antananarivo tokoa ianao, izay ny fandrianao, fa milaza aminao fa io rova ao Tananarivo hitanao io dia ho may. Zendana le tovolahy rehefa nare izany, satria tsy izany natenainy fa ny zavatra fandriany dia ny hoe ho voatsodrano izy andeha ahita hijery ilay rova. Zay no zavatra tiako tantaraina aminareo. Fa ao anatin'izany dia misy lesona lehibe. Zaho aloha dia nanana adi-tsaina mihitsy rehefa nare an'izy hoe ahoana izany zavatra izany. Ary rehefa may tokoa ny rova dia rehefa tafahoana izay ambakin'ny Rakotoarimanga Zaosa ka niresaka an'ilay izy dia nanamafy izy hoe io lefa nilazaina, naverina no tantaraina tamin'ny 9 septambra. Vitsy dia vitsy angamba zao ny olona izay mbola matadidy izany resaka izany, satria tao anatin'ny fotoam-pivavahana namerenana n'io resaka io, satria io tovolahy io dia zoko kely foana, ary asana mbola velany izy na tsy, asana nahita ny rova tokoa izy na tsy, fa mampieritreritra izany. Ny zavatra soritako amin'izay tantara izay dia izao: teo amin'ilay fihaonan'izy mianaka dia izao misy olona izany izay irahan'Andriamanitra hiresaka amintsika, ilaza zava-dehibe hitranga eo amin'ny fiainantsika, na hitranga eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, na hitranga eo amin'ny fiainan'ny firenena. Ary hitanareo ny ady hevitra lehibe amin'izao fotoana izao momba n'io rova io. Magaga lay resaka, za tsy anampy-teny, fa izay fotsiny no lazaiko hoe misy olona izay efa nomen'Andriamanitra atsinjo izany zavatra mitranga izany, ary tsy nafeniny fa lazainy tao amin'ny fotoana fiaraha-mivavaka izany tantara izany. Ka isika rehefa misy olona miteny dia hiainoy, satria misy zava-dehibe tian'izany resaka izany ho ampitaina amintsika. Nahoana
izany zavatra zany no tonga omay oy leny lava irova hitanao io matsy an'ilay tovolahy na izahatsy eo amin'ny toeran'ilay tovolaza dia lasa eritreritra mafy ary dia tena nieritreritra kosa aloha ary niasa saina tamin'izany fa rehefa nisy tokoa ilay izy zaho efa taty ampitan-dranomasina dia gaga sy talanjona hoe zay tokoa lay zavatra no tenenina ary efa nampitandremina isika fa angamba tsy teniainy loatra. Rehefa simba ny vakoka dia mety hiaina ny fiarovana ara-dalàna ka mety mora hidirana ny tany manodidina. Rehefa miresaka vakoka isika mantsy sy ny kolotsaina, rehefa tafiditra teto ny mpanjana tany tamin'ny taona 1970 dia nanomboka nompotehana tsikelikely ny vakoka sy ny aretsaina kolotsaina mamalagasy ary anisany nanamora tokoa zany ny fanjanana ara-tsaina izay tsy maintsy nanekena an'ireo vahiny tamin'izany fotoana zany. Ny taona 1970 rehefa may ny rovaben'ny Manjakamiadana ady hevitra sy raharaha politika goavana teto amin'ny firenena tamin'izany satria voatery nidina an-dalambe ny 7 novambra 1970 ny ponina teto Ankibony Merina tamin'izany nilanjalanjaina teny an-dalambe teny ny taolambalon'ireo mpanjaka izay nafenina tamin'ireo fitomen-dalana atao anatin'ny faritra misy ny rova ny Manjakamiadana ary teraka ny adevitra politika fotoana vitsimonja taorinan'izany ny daraboka ny fitondrana profesora Zafy Albera tamin'izany fotoanandro izany. Misy foana ireo ny manapotika ny mety fiverenana fahatsiarovana ara-kolotsaina teto amintsika ny tambazotra izay mangalatra vakoka raha jerentsika fotsiny ohatra ny satroboninahitra rana valina voalohany izay tsy hita popoka teto amintsika ary ny arem-bakoka ihany koa dia misy ireo arem-bakoka izay nopotehina mihitsy teto amin'ity firenena ity. Fa nisy ihany koa ny fandorana an'ireo vakoka tamin'ny fotoanandrony teny Ambatomanga kely Ambohimasina sy ny teny Ambomalaza be izay nisina fandorona any trano manara izay any Andriana Tompoko indrindra sy ny alabaviny tamin'ny fotoanandro taona vitsy lasa izay ary dia izao ndray zany dia ity ndray zany zao no vakoka may hototony hafa efa nisy fikasana ihany io taona vitsy lasa andoro azy io saingy ny ala manodidina aloha no may tamin'izay fa ny maraina teo dia nandrenesana fofona solika lasantsy teny antoerana tao anatin'izay fahamaizana hototony afo zay zany no zavantranga aloha tapaporoana sisa no hanina velan'ity afo ity zany may avokoa ny tranomasina vita amin'ny hazo teo ambonin'ny ireo fasana 7 miandalana ny afenan'ireo mpanjaka ny fandimby tao Ambohidratrimo Maharovatana araka ny fanazavana moa izay nomen'izy ireo andriambola masoandro moa zany vadiny Andrinapony Merina no nitoetra tao anatin'ity rovan'ny Maharovatana Ambohidratrimo ity ary anisan'ireo tanàna 12 vohitra teto Ankibony Merina izay misy ny vadiny mpanjaka ity rovan'ny Ambohidratrimo ity izay may hototony afo atao anatin'izay rehetra izay. Inona tokoa ary izany mahazo tombony amina eloka be vava tahaka an'izao antony ara-politika ve sa inona fanapotehana tsotro zao ve fanimbazimbana ve ny kolotsaina ve sa iza ny tena mahazo tombony amina vanim-potoana tahaka an'izao. Raha jerentsika ny rovaben'ny Manjakamiadana tsy nahita mitsinjo mandraka ankehitriny ny zava-misy sy ny vokatry ny fahamaizana niteraka fahasarota-piaro ho an'ny Antananarivo sy ny Malagasy moa ny fanarenana nyity rovo ity ary taty aoriana zany hoe mbola ty hitazona n'le vakoka sy ny kolotsaina ireo Malagasy mpitazona an'ireo netindrazana ireo hatramin'izao dia sarom-piaro na tonga ny raharaha hiakatra hatrany amin'ny fitsarana mihitsy aza satria nitsangana ny zanak'Andriana sy ny mpanjaka teto Imerina izay nilaza fa tsy araka ny tokony ho izy ny fomba nanarenana ny rova indrindraindrindra moa tao anatin'ilay hoe nisin'ilay Colisée dia niteraka adevitra be dia be moa zany rehetrarehetra zany hoe sarom-piaro amin'ny vakoka sy ny kolotsainy ny Malagasy
dia tonga indray zany zao ny rova etsy Ambohidratrimo ndry ambola masoandro izay may hototony afo toeram-patsangatsanganana izy io zany hoe eo amin'ny 500 metatra mialohan'ny atongavana ao atapy tanàna n'Ambohidratrimo no misy azy amin'ny ilany havia amin'ny lalam-pirenena faefatra ao atapin'ny tendrombohitra ao no misy an'ity rova ity satria mifampitazana avokoa moa zany reo rova misy 12 eto Imerina satria antony ara stratégique teo amin'ny fanjakana no natonga an'izany hoe rehefa misy izay toerana izay dia misy ny fanafiana dia manangana afo mba ho tazana avy any anaty rova ireo vohitra kely misy 12 eto Imerina ireo ary izay indrindra mantsy natonga an'ilay fitenenana hoe folavo ohatry ny afo natongona satria ny tany tongona moa dia nanangana afo matetika dia farany tsy ny hainon'ny olona intsony fa ity zany zao nisy indray ny afo nitsangana teny amin'io toerana io tsy nisy nanafika akory hoe sanatria nanisy ady nitranga fa nisy fandorana izany rova izany satria raha zoina zany ny tantara tamin'ity maraina ity araka ny vaovao voaray dia ny hoe mbola nahinona fofona solika lasantsy teny antoerana dikan'izay norarahana solika ave zany ny manodidina sy ny tao anatiny ity rova ity antony namay azy amin'izao fotoana izao reo anisan'ny vakoka lehibe zany hoe ny vakoka sy ny kolotsaina dia anisa mitazona ny malagasy ny mahafirenena ny firenena satria tantara izay rakitry ny ela zany ho fahatsiarovana ny tany aloha rehetra tany izany mbola tazonina mandrakaikitriny ary ananana ihany koa zany ao anatina hoe sehitry ny fizahantany satria ny mpizahantany ihany koa dia mitsidika ireo vohitra 12 miaraka amin'ny rovabe ny Manjakamiadana sy Ambonomanga no tena lehibe indrindra moa ao anatin'izay ka dia io no tondratsika ny dinidinika ny hoe izany mahazo tombony amina raharaha tahaka an'izao misy antoninona ao ambadiky ireny rehetrarehetra reny satria ao anatina toedraraha mafampana koa ve ny firenena amin'izao fotoana izao misy zavatra voizina koa efandraisana namana Ismael tany tsy sanatria ho tonga amin'izany tsika na andrendrehitra afo amin'ny zavatra ohatr'izany araka ny teny namana Ismael fa ho raharahany zany ny atombohan'ny afo hita ihany fa fiafaran'ny afo ny anahirana raha sanatria kalalovina tahaka an'izany ny afo fa aleo ao anatina hoe fihavanana no anatanterahana ny raharaha rehetra fa tsy ao anatina raharaha be manahirana tahaka an'izany so sanatria manahirana atsika amin'ny lalao afo ka dia everina fa tokony ho mailo ny rehetrarehetra manoloana ny tranga tahaka an'izao tsy voatery andray fanapa-kevitra mamaika manoloana ny toejavatra fa andinika sy eritreritra tsara aloha amin'izay rehetra mety ho ambadika izao rehetra izao